Ho aminareo ny ravana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Tompo. Amen. Avy nankalaza ny herinandro masina isika, tao anatin'izany no nahafantaratsika fa mafy ny niatra tamin'i Jesosy, fa ny sakaizany, ny mpianany, ny mpiara mihinana mata sy masaka aminy no indro namadika azy. To nanakora reo fahavalo hoe maty ny Tompo. Fa rehefa tonga kosa ny PASKA, androm-pandresena lehibe zany, nanehoan'Andriamanitra ny herin'ny sy ny fahefany fa afaka mifeny zavatra rehetra izy, ny fahafatesana azy dia resiny zany. Ko ny PASKA ravana raha andro manjombo na tamintsika ny andro herinandro masina, dia ny PASKA kosa andro mpifaliany zany, handresy isika amin'ny zavatra rehetra satria ny tompontsika dia mpandresy ny fahafatesana. Sokafy an'oloantsika ravana ny Lioka toko faha 420. Lioka toko faha 420. Ny andininy fahadimy sy ny fahaenina ravana mba tiako mba rahantsika mamaky mba tsarovantsika amin'ity andro PASKA ity. Ny andininy fahadimy sy ny fahaenina amin'ny Lioka toko faha 420 ka iaraka maka zany tsika amin'ny aran'ny Tompo manao hoe: ary no natahotra izy ka niankohoka, dia hoy izy ro lahy taminy, nahoana no atao maty itadiavanareo ny velona, tsy ato izy fa efa nitsangana, tsarovy ny teny izay nataony taminareo, fony izy mbola tany Galilia. PASKA ravana araka nambaran'ny Andriamanitra teo dia fety lehibe zany, ankalazain'ny fiangonana isa-taona fahatsiarovana ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ary ny PASKA dia natao famelomana hatrany ny fahatsiarovana, ny fahoriana ny lalovan'ny Tompo sy ny fandreseny mihezinezina. Ny PASKA no fototry ny finoantsika kristianina, miorina amin'ny fitsanganan'ny tena maty io ny fiainantsika, ny fanantenantsika kristianina, ka tsy angano zany, tsy ariry zany, fa tantara tena misy teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Nahoana natao maty no itadiavanareo ny velona, tsy ato izy fa efa nitsangana. Zany ny teny nataony anjely zany ry havana, nataony tamin'ny mpianatra zany, zay nakany amin'ny fasana vao maraina, zay tsy nahatsiaro ny tenin'ny Tompo fa toa nandeha am-pahazarana. Zany no akatsika ny hafatra ankehitriny, ny herin'ny fitsanganan'ny Tompo naseho ny havany, fa resy fahavalo ka nivany fatorana sy ny sakana rehetra. Resy ny fahavalo ka nivany fatorana sy ny sakana rehetra. Zay ny fahamarinana voalohany hitantsika eto. Maro ravana fomba mampanao zay mifamatitra amin'ny fandevenana eo amin'ny fomba jiosy fa izay. Santonany ihany no hitantsika amin'ny ten'Andriamanitra, tsy azo alevina ny faty raha tsy finosina sy atao tsara fatotra. Io le antsoina hoe fatomato sika, atao tsara fatotra, tahaka ny Lazarosy lay nifatorana. Ny fasan'i Jesosy dia tahaka ny fasan'ireny mpanankareny ireny, fa izany fasana manara-penitra, manaraka ny fomba tatsinanana. Misy vaty be manidy mivaravara-pasana, ary voalaza moa ny hoe misy miaramila miambina teo ivelany, araka ny filazantsara Matio toko faha 7:20. Ny any mbola tsy tanteraka dia ny fanosorana menaka manitra ny faton'ny Tompo. Ny antony dia zao satria no ny amena efa tombotra ny andro sabata, ny sabata jiosa dia manomboka azy mahariva. Efa tombotra ny sabata satria maty tamin'ny 3 ora ny Tompo, efa hariva ny andro. Tsy tanteraka io fombafomba zay fanao amin'ny fahafatesana io.
kanefa tsy tsaron'ny mpianatra fa nisan'ilay vehivavy anankiray zay nanositra menakamanitra ny tongotro Jesosy. Dia zao ny tenin' Jesosy taminy: efa nanao zay azo natao izy, namonjy nanositra ny tenako amboarany ahy alevina izy. Efa vitan'ilay vehivavy tamin'ny menaka manitra. Io ny tenin' Jesosy: efa vitany vehivavy io fansorana menaka manitra. Raha marina tsy tokony adakataka ho any amin'ny fasana tsony azy reto vehivavy reto. Ny vany fatorana sy ny sakana rehetra resy tanteraka ny fahavalo, satria hita ny sokatra ny fasana, ny valona ny lamba namonosana azy. Tsy teo intsony ny fatin'ny Tompo, ary ny anjely no nilaza hafatra lehibe ny amin'izany zava-magaga zany. Ny fasana riavana dia toeran'ny maty zany, ka tsy azo ny velona hipetrahana. Toera maty ny fasana, tsy azo ny velona hipetrahana. Velona ny tompontsika, resy ny fahavalo. Io le fahavalo farany ho reseny dia ny fahafatesany zany. Io riavana no fahagagana tsy manam-paharoa indrindra teto ambonin'ny tany. Io nandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana, ka nahatonga azy nanala ny sakana rehetra, ny laozany, ny ala, ny fatotra, ny vany fatorana rehetra, ny ala ny sakana rehetra. Riavana etra amin'ny Tompo. Maro ny olona nahavita soa teto amin'ity fiainany ity, efa maty izy dia izay ny vitany aminy. Misy ireo manana fahaizana mampahalalana, mirentirenty, rehefa nodimandry izy dia tsy ny tapody intsony. Misy ireo olon-kendry samihafa nandalo, tsy niverina, nately ny fahafatesana, tsy nitsangana tamin'ny maty. Jesosy nefa riavana malala, Jesosy dia tsy voatana ny fasana. Io Jesosy Kristy notsika io mbola manana ny heriny sy ny fahefany mandraky tiany androany, manohitra no mimpandresitsika rehefa miaraka aminy. Tsy voamaty izy akory dia efa nitsangana, fa tany am-pasana mihitsy izy vao nitsangana. Misy dikany zany, nandalo ny fasana izy, le fasana mampiororo, le fasana mampitahotra zanak'olombelona. Zany riavana no manamafiorona ny finoantsika, dia ny finoantsika kristianina, finoana maharesy ny fahafatesana, finoana manala ao anatin'ny tahotra, manala atsika ao anatin'ny ota mahatonga fiainana vaovao indray, mamelona ny fanentina antsika ho amin'ny fiainana ankehitriny na ny amin'ny ho avy zany. Hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly: raha tsy natsangana Kristy, inona moa ny toy izay? Dia foana ny finoanareo, foana ny finoanareo raha tsy nitsangana Kristy, ary mbola ho faty ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo, dia very antsio zay nodimandry ao amin'ny Kristy. Zany no finoantsika tsy matahotra ny fahafatesana, satria Kristy efa nandresy ny fahafatesana. Fa velona isika dia an'ny Tompo, maty isika an'ny Tompo ihany. Ny fahotan'ny olona riavana no mamatotra azy ary ny tsy finoany, zay no sakana tsy ahafahany miverina amin'Andriamanitra. Fa raha ireo ny voavaha dia ho vita ny fihavanana amin'Andriamanitra. Maro riavana ny olona voafatotry ny fahotana, voafatotry ny fitondrantena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny filalaovan-dratsy, ny fitsangatsangana, ny fimamona sy ny sisa, zay mangeza ny olona teo afaka izy ireny, fa tsy afaka. Jesosy rery ihany, Jesosy lay mandresy ny fahavalo, mandresy ny fahafatesana, no afaka mampandresy atsika ao anatin'ny endrim-pahafatesana mahazo atsika. Koa ianao, isika zay voakeja riavana, tonga Jesosy hanafaka atsika, velona ny Tompo, tsarovy. Zany no heriny sy fahefany, heriny fitsanganana maty mampandresy atsika. Fa ny faharoa riavana, resy ny fahavalo, ny laoza ny tanteraka
ny toerana nampandrina azy. Ny laozany tsy ato izy fa efa nitsangana, efa niala teo izy, efa tsy ato amin'ny toerany maty itsony izy. Ny maty rehetra ry ava manalo amin'ny Tompo dia na olona malaza na olona mahery na manamboninahitra anizy teo amin'ny fiarahamonina, rehefa maty osika dia lasa avokoa, na ny mpanjaka zany na mpisorony zany na mpaminana izy rehefa lasa tsy miveriny, mandry any amin'ny vary tsy mifody osika dia miandry amin'ny fanantenana araka ny tenin'ny Joba hoe za dia fantatry fa velona ny mpanavitra aho izy, ka hitsangana ny aparany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary rehefa levona ny hoditra zao simbo zao dia ninona izy? Ahita an'Andriamanitra miandry. Za efa maty mpandrina, ny saiko tanatiko tia ahita eo amin'Andriamanitra. Jesosy nefa ry avana malala, Jesosy dia nandao tanteraka ity toerany maty ity izy, satria velona izy ary tsy ao amin'ny maty, tsy ao amin'ny toerany maty mihitsy no tokony ahitany mpianany izany Jesosy zany, fa any amin'ny tany velona any Galilia izy fiteny. Zany no ahitantsika amin'ny soratra masina ny anjely nametraka hafatra tamin'ireo izay nitsirika tao amin'ny fasana hoe inona ny zava-misy ato, fa tsy ny Tompo akory niseho teo, fa anjely nihirak'Andriamanitra no niseho teo. Ilazana fa ny Tompo dia tsy mipetraka ao amin'ny toerany maty fa any amin'ny tany velona izy. Ry havana ehatra amin'ny Tompo, tena fianarana mahavelona ny fanantenantsika ry havana ny famonjen'i Kristy. Asain'i Jesosy ilaozantsika tanteraka ny fiainana mifamatotra amin'ny fiainana maty ny fahotana izay nananantsika teo aloha. Zany lavatra ny Tompo ankehitriny, ialantsika, ilaozantsika tanteraka ny fiainana mety mbola mifamatotra amin'ny fiainana maty ny fahotana izay nenantsika teo aloha. Irinsika mba hoe eo amin'ny fiainany mino velona ao amin'ny Kristy, mandeha eo anatrehan'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ry havana ny tsara andanitsika ny andro mpahavelomantsika sisa. Paoly apôstôly dia niezaka nitaizany kristianina tany Tesalonika fahizay, hoy izy ny hoe farainotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay fanodimandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Ny zavakendreny dia zao, mba ho velon'ny fanantenana ihany koa ny mino, fa tsy izao fiainana zao akory fiainana feno fahafatesana, tsy zao akory ny Tompo ny teny farany, mbola ilaozany zao, misy ny fiainana tsara lavitra dia ny tany ny velona dia ny fahavelomana mandrakizay. Elantsika dian'izao ry havana kazam-pahotana maro mba anapolifotsika fa tsy olona maty isika, tsy faty mitsangana isika fa mitsangana amin'ny maty, miala amin'ny mpahafatesana rehetra, mandao zany tanteraka ka tokony tsisy kristianina milona ao anatin'izany fahotana izany intsony. Ry havana rehetra amin'ny Tompo, mamelona atsika ny fanantenana, ny fitsanganan'ny tena maty. Ireo miasa ao anatsika zany, mitana amin'ny finoantsika tsy ho levony zany. Ary raha misy mpanompon'Andriamanitra mitanondrika dia mpaherezo, fa efa maty ny Tompo ary nitsangana tamin'ny maty. Ny fitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty dia mampitombo ny fahatokitsika an'Andriamanitra, ananatsika faharetana amin'ny zavatra rehetra, miandry ny fiverenan'i Kristy indray hitsara ny velona sy ny maty. Aza tamana amin'ny ratsy, satria ny faharatsiana mitarika eo amin'ny fahafatesana zany, fandeha anaraka ny fiainana dia ny fiainana ny tenin'Andriamanitra, hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, atsiary mandrakariva, fa ny fahafatesan'ny Tompo ane fandresena ho antsika ihany koa zany. Koa na mora ry havana, na misarotra, na mamy na mangidy, na dia hiatra
hatramin'ny fanomozana ny aina azy tahaka an' Jesosy dia mijoro mareta amin'ny zavatra rehetra. Fa zay no teny Tompo, izay mamonjy ny ainy no avery zany izy. Jesosy Kristy nanolotra ny fiainany manontolo ho an'ny Tompo, fa fandresena mezinezina no vokatra zany. Tsy maninona raha zay ny olona resy azy ianao, raha zay ny olona tsinitsininy ianao, fa miafina ao anatin'izany ny fandreseny Kristy. Fa Kristy zay nilatsaina, Kristy zay nisoina dia tonga mpandresy nandresy ny fahafatesana. Koa ankehitriny ary havana, mijoro vavolombelon'ny Tompo, aoka tsy ho ritra ny fanantenanao amin'izao andro sarotro zao. Isika tokony ry havana ny andro ankehitriny ao anatin'ny adi-piainantsika endrim-pahafatesana zany, very fanantenana kivy tsarovy, fa Jesosy nandresan'ny fahafatesana mampandresy atsika fiadanana hafa loatra, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fiadanana izay omen'ny Tompo atsika. Koa arangaranga ry havana malala amin'ny Tompo, ny fitsanganan'ny tena maty eto dia mahatonga atsika tsy emotra na dia mitondra ny ary fijaliana azy, fa tsarovy. Tsy nisy ny fitsanganan'ny tena maty raha tsy nisy ny azo fijaliana, tsy nisy fitsanganan'ny tena maty. Raha miara tramintsika dia miara mitsangana aminy koa, atsangan'Andriamanitra. Tsy misy fisondrotana grady ho ny tena izay raha tsy misy ady. Tsy lazaina hoe mpandresy ianao raha tsy miaritra ady. Koa erezo ry havana, manaova tahaka an'ireto vehivavy reto, miazakazaka torino filazany tsara ny fandresena dia handresy ianao. Ary rehefa ny olona mpitohy filazany tsara dia olona mandresy, olona mpandresy ao anatin'ny fofeny fitiavana, feny fifaliana. Ny olona mitohy filazany tsara dia ataova-pitiavana izany, tsarovy ny ten'Andriamanitra ary. Fa nandresy ny fahavalontsika, ny fahavalontsika ny Tompo, ny ny fatorana rehetra, ny laozany, ny toerany maty. Koa irarena isika mba hanatona ny Tompo, ka ny Tompo no hamano fatorantsika rehetra, dia mifatorantsika velona ao anatin'ny fahotana, ho velona amin'ny fahamarinana. Hialantsika ny toerany maty, izay toerana tsy mahasambatra atsika, fa andesika hibanjina ny fiainana mandrakizay any amin'ny taniny velona mandrakizay, fa tsy ty tany ty akory, tsy eto ny fiainana, misy ny fiainana tsara lavitra izay omen'ny Tompo atsika. Ary ho ary havana ankatoavy ny tenin'Andriamanitra, andeha hijoro ho vavolombelon'ny Tompo. Zany ry havana ary ny sitrapon'Andriamanitra tiany Tompo ianantsika ankehitriny, fa sambatra no mety larana zay mandeha araka ny lan'ny Jehovah, sambatra zay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen.